GRCC tiany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana satria tsapa fa misy ny mety endrika kokoa eny amin'ireny resaka fambolena na fiompiana reny. Anisany efa toniana ny tato amin'ny structure anticorruption izay somon'ny unité de l'eau de terre sy lutte contre la corruption atao ministère moa zany ny dia mahakasika hoe inavy ny metimety kokoa amin'ny tontolo ambanivohitra ka efa nijerenay ohatra zany ny amin'ny fizarana anam-pamokarana dia eo indrindra no tianay mafisika zany amin'izao fandraisana anjara zao fa vonona hatrany ny ministera anohana ny tontolo ambanivohitra sy ny tantsaha ary eto ny structure anticorruption raha toa ka misy fitarainana na tsotsikevitra dia vonona izay hatrezany. Tsy ny taona efatra sy roa arivo dia navita fanentanana sy fampiofanana manodidina teo amin'ny roa ny structure anticorruption zany dia natao teo anivon'ny téton central tany amin'ny direction régionale teo amin'ireo projet izay miara-miasa sy atao anatin'ny ministère ihany na vita ihany koa nametraka ny déclaration de patrimoine d'intérêt économique teny anivon'ny koa ka teo amin'ny roapolo mihoatra teo no nametraka izany ary misy ihany koa hitantsika ao amin'ny site web du ministère afaka anaovantsika fitarainana sy fanorana sosokevitra ihany koa amin'ny ny ny amin'ity taona 2024 ty efa mieritreritra izahay ny anatanteraka analyse cartographie na risque na corruption eto anivon'ny ministère zany hoe eo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana mba ahafahana zany mijery lanindala-po hoe inona no tena fototra ary ahafahana manome fahafahampo ho an'ny ireo tantsaha indrindra sy ireo misehatra rehetra ao anatin'ny izany tontolo fambolena sy ny fiompiana zany hoe mahazo ny anjara tandrify ary tsy misy adino amin'izany resaka fampandrosoana ny tontolo zany.